Ampitsikina lalandava ripijery hajaina no ifampiarabana sy tsidihana ny tokantranotsika amizao talata hariva izao. Tourson Mario andrenandrasana eto amin'ny fahitalavitra TNTV manolotra ny fandarana ho antsika tahaka ny mahazatra. Resadresaka amin'ankapobeny ny fiainam-pirenena sy ny fanabeazana olo-pirenena vanona no anisany horesahantsika amin'ity anio ty ary indrindra araky nambarako ombenombeny dia manaraka ankaiky ny fizotry ny raha-pirenena sika ka tsy tokony hatao tompotrano mihono isika pijery mpanaraka ny fandaharana. Araky zany tsy haitsika ny tsy hiresaka ny zava-misy amizao fotoana zao raha mikasika nylay fiovana sy lay fanovana ny retreretina ho tanterahina sy ho hiainana eto Madagasikara. Tsapa tokoa fa misy niezaka ho amin'izany fanovana izany ary efa misy ihany koa niezaka ho an'izany fiovana izany. Raha tsy tena hoe itsika samitsika rehefa mifankahita anatin'ny fiarahamonina any de efa manomboka miaina ary manomboka miezaka miova manaraka ny zava-misy satria arak'ilay nambaratsika foana fa tsy miandry an'ilay mpitondra fanjakana tsika izay eritreretitsika hoe hitondra an'ilay fiovana fa afaka manova dieny isambatan'olona tsirairay de fa efa afaka miova sy afaka manova. Miova sy manova tahaky ny ahoana mo? Miova satria raha misy toetra nahazatra tamin'ny taloha dia manomboka ialana. Zay fatatra fa ratsy dia manomboka ialana. Ary zay eritreretina hoe zavatra tsara ka tsy nety tratra tao anatin'izay fotoana maro nisy zay de manomboka izana ho tratrarina. Raha betsaka ny namana mpiara-mitolona misy ny menimenina fa hoe tsy zao lay fiovana nantenaina rariny dia rariny tokoa zany. Ary zany mihitsy ny zava-misy fa nefa tsy azotsika hoditsita ihany koa nefa ny fa misy ihany koa niezaka ataon'ireo mpitantana amin'ny zava-misy amizao fotoana zao ka amizao fiovana zao zay le tena hoe fiovana dia tsy ny fandokafana na ny fanasoasoana ny mpitondra ny tena zava-dehibe tokony hisongadina fa ny fanarenana nyzay tsy mety ary ny filitenenana ny zavatra mahitsy hanarenana ny famindra ka ho fantatry n'ilay mpitondrantsika fa mba tetena mihaino an'ireny tsikera na reny torohevitra angamba ny tena marimarina koa fa tsy de ataotsika hoe tsikera satria raha ataotsika hoe tsikera izy mety hoe zava-dratsy fa ilay torohevitra avy amintsika tsirairay na eny anaty fiarahamonina na any anatin'ny tambazotra serasera na any anovon'ny fiaraha-miasa sy ny sisa na am'tony haina aman-jery ohatrany tony fampiresahana. Raha tsy lazatsika hoe nafinaritra raha mitohy ny nataony filoha Andrenirina Mikaela niezaka amin'ny mahafilohany malagasy azy raha namaly an'ireo fanontaniany mpanao gazety vahiny izy dia niezaka namaly amin'ny teny gasy niteraka adihevitra lehibe enanivon'ny fiarahamonina sy enanivon'ny tambanjota serasera iny fihetsika nataony filoha zay niezaka nitazona n'ilay fiandrianana tena tokony zay tokotrany satria natsika teto amin'ity fandarana ty efa niresaka an'izany hoe ahoana moa ny filohan'ny gasy no miteny amin'ny mavoaka malagasy amin'ny teny vahiny. Manasa olona ny filoham-pirenena ao anatin'ny lapa-panjakana malagasy nefa de hoe tsy maintsy omena hasina hono ny vahiny tonga manatrika. Ny vahiny dia misy mpandikateny afaka mandray zay tiany raisina. Ohatran'izany mpanao gazety vahiny rehefa manontany fantatrao tsara ny tiany anontaniana de valinao amin'ny teny gasy de miezaky izy mandika an'izay teny gasy na roso zay ho an'ny mpihaino azy koa any am'izay tena tiany hiantefany lay
fanontaniana napetraka ka eto tsika dia mankasitraka anireny fihetsika mihaino an'ilay malagasy satria anisany dradadradraitsika malagasy efa ela zany fa nipitondra ny fandimby de tsy naity ny heno ary tsy nanaiky nandray antanana an'izany fihetsika zany marina fa mety nadihevitra hoe firenena mahantra tsika ka tsy manana ataoko hoe tsy manana havolenta na hoe hametraka n'ilay hambopo ambony loatra ka inona moa zay teny gasy raha mitaha miteny rehetra eran'izao tontolo zao azo raisina tokotrany zany ary na isika rehetra mahatsapa fa mbola maivana mbola sarotra ny hamparitahana ny teny gasy am'izao tontolo zao fa na izany na tsy zany angamba tsika mino ary miara mahatsapa fa ireo vahiny ireo neny tena mitady fiaraha-miasa amintsika malagasy fa tsika malagasy no manaiky fotsiny hoe mahantra tsika de mitady ny vahiny rahantsika miasa fa raha ny tena izy ka raha tena mandray an'ilay tena fiovana tsika de tokony ho tsika mihitsy no miziriziry mametraka hoe tsia zahay tsy mila anareo hanampy anay fa mila anareo hifanometanana aminay angamba samy hafa lay hoe mangataka fiaraha-miasa am'ireo vahiny mangataka fanampina am'ireo vahiny sy ny hoe manolo mamelatra tanana ho an'ny fiaraha-miasa matotra sy fiaraha-miasa mirindra samby mahazo tombony na ny andaniny na ny ankilany nahazatra ny mpitondra hatram'izay mantsy de hoe mangataka foana ary nahazatra ny vahoaka malagasy ihany koa rehefa misy mpitondra fanjakana rehefa misy manam-pahefana de hoe mangataka ary matetika zany zavatra zany nanimba le toetsaitsika rehetra hany ka mieritreritra hoe tsy manana hery ny malagasy tsy manana hery ilay vahoaka fa tsy maintsy ny vahiny no mametraka zay tiany hatao satria ianao tsinona miambany aminy ianao tsinona mandadilady aminy nefa ny harenanao ihany no anajany anao ka raha niresaka teo hoe efa nanomboka nisy fiovana iny ny fandraisan'ny filoha fitenenana amin'ny teny malagasy io mantsy arakaraky ny zavamisy sy ny arakaraky ny hoe miatrika an'izanao ary hatraizanao ny fitadiavanao n'le olona raha ianao hangataka fiaraha-miasa any aminy mankany an-taniny ianao mitady fiaraha-miasa aminy ianao rariny ianao raha miezaka manao fiteniny mba ho azo n'ilay zavatra angatahanao antaoko gaba ny fa mazava zay raha mankany amin'ny firenena anankiray ianao mitady fiaraha-miasa am'ilay firenena anao misy tombotsoa tadiavinao am'ilay firenena mba hanampinao an'le vahoakanao dia mirariny raha manao fiteny zay teny ifakazahonareo na raha ataontsika hoe tsy fantatranao ny fiteniny fa mba teny hahafahanareo mifandray indray na de tsika samby gasy eto ara samby miteny frantsay na samby miteny anglisy nefa tsy mba hoe tsy mahazo teny gasy le anankiray ka tsy maintsy hanovanao teny anglisy fa ny deux samy mahazo teny gasy zao ara de miezaka noho ny fanambony tena ho an'ny sasany noho ny fiheverana hoe raha miteny vahiny izy dia ambony fa raha miteny gasy de ohatrany hoe ambany mitovitovy mba tsy tenenako hoe na de niteny ary ny filoha hoe aoka ty fiaviana sy ny anina ty tsy resahana mitovitovy am'izay ihany ny firesahana amin'ny nahany amanjery tony na amin'ny tambazozaserasera ny fieritseretana hoe raha miteny ofisialy de tena hoe ambony hono fa raha manao fiteny paritra de mieritreritra ny tenany hoe ambany ngamba tsy tokony zay loatra ny tokony fipetrany fa amin'ny mahagasy antsika ny teny ofisialy no eritreretina hoe hifandraisantsika rehetra zao raha miresaka amintsika mpijery am'izao fotoana zao miezaka manao an'ilay fiteny ofisialy satria malagasy rehetra tsy vaky volo no andefatsako an'ilay hafatra no iresahako no manatrikahy no idirako ny tokantranony am'izao tsika miresaka zao ka rariny raha miezaka aho manao fiteny ho azony rehetra fa raha ohatra ka tonga nareo any antokantranoko
misy zavatra hafa tadiavinareo any manao fiteniko manokana aho na iza tonga antokatranoko tiako hambara amitsika zany fa mitovitovy am'izay ihany koa ny andraikitsy ny mpitondra fanjakana ambony eto Madagasikara izy ny vahiny tonga aviany hitady fiarahamiasa te hiara-miasa amitsika de tsika ndray ve zany no hiezaka handadilady aminy ka ny fiteniny no ampiasaina nefa eto antanitsika taoko angambany fa miara mahatsapa nareo mitovy am'izany raha hividy zavatra eny an-tsena ianao manana ny fiteninao le mpivarotra manana ny fiteniny de tsy maintsy miezaka reo mifanakaiky ze fomba fakazahona le mpivarotra te hahalafo miezaka manakatra le fiteniny le mpividy mba hividy an'ilay entany moa le mpividy koa ze te hahazo an'ilay entana tadiaviny miezaka manao an'le fiteniny le mpivarotra mba hahazahona an'ilay zavatra tiany ho azo ividiny ka iadiny varotra mba ho azony zany hoe mifameno zany zay mifampitady ka mitady zy toerana maromaro tseresana mba hafahany mifandray ka na ataotsika hoe teny frantsay no ifandraisan'izy ireo ao tsy mampaninina satria ny zava-dehibe de hoe mahazo an'ilay entana tadiaviny ilay mpividy moa ilay mpivarotra koa na halafoka nahazo an'ilay vola hahazo na hazahona an'ilay tombombarony ilay mpivarotra fa raha zaho ohatra makeny an-tsena ka tsy de liana am'le entana amidin'olo amiko manao fiteniko foanao tonga de fiteny mahazatra andavanandro satria tsy de mahaliana le zavatra midiny de izy no miezaka manao an'le fiteniko de manomboka lianao hay ve anao mahay an'le fiteniko de miresaka aminy de ndray mivoaka ny vola am-posiko no midiko le entany fa raha zao no hoe te hividy an'le zavatra anankiray te hividy an'le telefôny aminy aho ka na manao teny sakalava izy na manao teny tandroa izy na manao teny sihanaky izy na manao fiteny betsy misaraky izy de anjarako ny miezaka manakatra an'le fiteniny mba hahazahoko an'ilay zavatra tiako vidina aminy tiako ambara amitsika am'izany ry mpijery hajaina anao mpanaraka ny fandaharana efa dingana lehibe iny nataon'ny filoha niezaka satria le mpanao gazety no te hahazo le vaovao am'ilay filohatsika te hahazo ny karazana hoe ny fijery ny filoha ny fomba fitantana ny filoha ny zava-misy eto Madagasikara rary n'ilay filoha raha niezaka nanao teny gasy fa raha lay filoha no niantson'le mpanao gazety ohatra ataoko ohatra zany ka hoe filoha no te hampita ny fijeriny am'izao tontolo zao te hamparitaka an'le tiany hambara am'izao tontolo zao ka niantso an'le mpanao gazety vahiny tsy maintsy nanao fiteny vahiny izy satria izy tenany no te hampahafantatra ny zavatra avy eto Madagasikara ho hitan'izao tontolo zao angamba mazava amitsika izany karazana fanazavako tsotsotra zany mba ho azotsika hoe misy dingana lehibe reny ho an'ny fanovana mety milaza tsika hoe zavatra kely bitika tsy mahay teny frantsia na mahay anao na tsy mahay anao tsy any le resaka fa le resaka am'teny ino ma zany fomba any fomba andikana azy hoe ataony vahiny hoe principe na ataotsika hoe etika hoe arakaraky ny zava-misy io zany hoe mety misy fotoana ilay filoha mandeha manontany am'teny am'teny vahiny lay mpanao gazety na le olo resahany de miezaka izy mamaly am'teny vahiny satria lay mesazy tiany filoha ablefa de teny ho azony vahiny bebe kokoa fa raha lay vahiny no manontany azy te hangala ny feony te hanontany azy ahoana ny fomba fitantananao ahoana ny fijerivanao an'izao ahoana ny fijerivanao an'izao rariny de rariny raha mamaly am'teny malagasy satria fiandrianam-pirenena no resahana ka raha mandray vahiny izy eto Madagasikara misy ny vahiny na io masivoho na io mpandraharaha te hiara-miasa tia Madagasikara tonga ao andapa de miezaka ary rariny raha miezaka manao fiteny gasy malagasy mba tsy tenenany hoe fiteny tantsimo kokoa na zay fiteny manavanavanana kokoa an'ny filoha no ampiasainy satria eto Madagasikara izy eto antaniny izy zay ngamba mikasika niny fiovana anankiray
zay tiako tsy haiko ny tsy handray anjara tao anatin'iny ady hevitra iny satria dia betsaka tokoa ny karazana hoe fanakianana famendro fisoana na hoe ny sasany koa mety hoe fandokafana be nilay filoha fa tsy mila dokafana izy fa zavatra lôzika zany rariny zany tsy mila nipazana voninkazo ny filoha raha nyteny gasika hoe tena merci président fa tena niaro fiandrianam-pirenena anao zay indrindra ny antom-pisianao monsieur le président zay indrindra ny antom-pisianao andriamatao filoha hiaro an'ilay fiandrianam-pirenena malagasy ka raha nanao ny adidinao anao nkasitrahana arabaina fa tsy hoe tsy maintsy tonga indray koa ny sasany de lasa indray koa anao tsy maintsy efa tsy anontsontsika ilay filoha efa miezaka mba atao hoe manetry tena mametraka ny tongony amin'ny tany tanteraka manaraka tsara zay zavatra tiany malagasy ka mino aho fa angamba azotsika ny tiako hambara amin'izany ady hevitra mikasika niny hoe fiteny malagasy na maly an'leo mpanao gazety vahiny nisy angepataloha tonga nisy mpanao gazety vahiny faniresana amin'ny teny français satria te hampita an'ilay message nizy ho an'izao tontolo zao fa rehefa manontany ny avy any apetraka koa mikasika an'iny ady hevitra lehibe ihany koa manomboka miseho tamin'iny herinandro iny say nivoaka moa zany amin'ity herinandro ity raha pitso angambany ny hanomboka hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fikaonandoha-pirenena zay karakaray zareo avy amin'ny fiombonambe ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM eny tokotrany anisany mametraka ady hevitra ndraindray hoe moa ve tsy maintsy ny FFKM ny tokony tantana azy io ka hametraka an'izay rehetra tiany atao fa de mino tsika fa matoa no safidina ny FFKM no lay rafitra efa mirindra ao amin'izy ireo no sady mba mahasehaka maro anisa eran'ny Madagasikara efa manana sampana misandrahaka eran'ny Madagasikara moa no lay hoe eritreretina hoe misy fahendrena ka tsy hitanila na tsy hiandany amina fironan-kevitra politika na fironan-kevitra ho an'ny vondrona toko na vondron'olona iray rehefa mandeha ilay fankakevitra nasionaly satria raha dinitsika betsaka ihany koa nge ny tsy mpino kristianina betsaka ihany koa ny mpino musulmane ny fiangonana zandriny na de samby ataontsika hoe kristianina raha misy ny fiangonana zandriny be dia be tsy tsafiditra ao anatin'ny FFKM fa io moa zava-misy ka tsika tsy maintsy manomboka fa tsy hoe hiainga amin'ny tsy misy fa efa misy rafitra misy eo dia fahendrena ny napetraky ny mpitondra fanjakana hoe ry zareo no ampendreketina ny anjarantsika angambany hoe manara-maso hoe sao de mivona sao de mitanila sao de mibolila indrindraindrindra raha ataontsika hoe misy sehatra resa-pirenena hamatsy vola an'io fikaonandoha zay hatomboka io izy moa zany mbola tsy efa manomboka misy any fa mbola tsy de tena hoe mazava tsara le hoe hafirina no tena vao vita tanteraka ilay fankakevitra rehetrarehetra satria hisy ny fanokafana ofisialy ny rapitso larobia fa kosa hitohy ilay izy any anomboka avy any amin'ny farany ambany ka mandra-pahatonga ny levitra rehetra hiravona aty amin'ny foibe fa engany mba ho lay tena filana avy any fotony tanteraka ny hevitra takiny avy any fotony tanteraka no hoetina ho tonga ho fehikevitra ka hoetina eo am'ireo rafitra mpanao lalàna zay inona fa mety hitsangana ihany koa atoato ilay ataontsika hoe assemblée constituante na ny antenimera ny antenimera ny lalam-panorenana fanomanana ny lalam-panorenana ka hamoaka azy tsara de hirosoana amin'ny fisafidianana ny lalam-panorenana mety amin'ny malagasy zany hoe inoatsika fa rariny tokoa raha hisy lalam-panorenana roana telo
no safidianina satria raha ny hevitry ny malagasy rehetra dia tsy hifantoka amin'ny hevitra tokana ka hoe nisy sanatrian'izany rafitra anankiray namolavolan'ilay hevitra dia iny fotsiny no terena holanina any amin'ny faritra tsirairay fa mba ho tena ilay fekevitra naroso ka tsy ho zahirina ho antonona olona ray na vondron'olona ray na foko anankiray na faritra anankiray na faritany anankiray ilay lalam-panorenana fa mba ho an'ny malagasy rehetra mety amin'izay mpitondra rehetra mifandimby fa zay foana ilay olana indraindray rehefa manao lalam-panorenana ka misy mpitondra na tetezamita io na inona dia misy olona vizena ohatra ataontsika mivantana ilay izy rajoelona no teo aloha nanao jadona dia sanatriny zany hanao lalam-panorenana antsika dia zay tsy hahafahan'ny rajoelona milatsaka ihany no atao anatin'ilay lalam-panorenana tsy lalam-panorenana hanilihana ny rajoelona no atao fa lalam-panorenana ho iaina ny firenena malagasy ka na rajoelona eo na tsy rajoelona eo na rakoto na randia tokony mety ho an'ny mpitondra malagasy ilay lalam-panorenana ka mety ho an'ny faritany rehetra fa tsy hoe hiarovana ny tombotsoan'ny tamatavy fotsiny na hiarovana ny tombotsoan'ny toliara fotsiny na hiarovana ny tombotsoan'ny fianaratsoa fotsiny na hiarovana ny tombotsoan'ny Antananarivo fotsiny fa tombotsoan'ny malagasy rehetra ka na malagasy avy eto Antananarivo izy na malagasy avy any Mahajanga izy na malagasy avy any Toliara izy dia samy hahazo tombony amin'ny rafitra izay ajoro izay le tena fanovana lehibe zay tokony hirosoatsika ka raha miresaka aho amintsika rehetra mpanaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao mikasika an'izay hoe fankakevitra na io hoe fikaonandoam-pirenena izay hanomboka io dia iangaviana izay rehetra tokony handray anjara mba mandray anjara raha sanatria ka tsy tafiditra anatin'ilay fandraisana anjara anao satria tsy voatery ho antonona antsika nge ny trano rehetrarehetra izany koa zavatra mila ianarantsika hiovana indraindray tsika rehefa antsoina tsy tonga fa rehefa tsy antsoina milaza fa tsy nantsoina zava-misy zany anatin'ny fiarahamonina zava-misy zany ao anatin'ny rafim-piarahamonina satria mbobetsaka zao ny menomenona hoe zahay tsy nahazo fanasana ahoana ny hevitra anay mety hisy zany fa kosa mino tsika fa na dia ataoko hoe za Tovisan Mario tsy afaka manatrika an'ilay fikaonandoha mino fa nazao fitondrako hevitra izao dia fa afaka misy mandray dia afaka manambatra ka raha maromaro kokoa no mitovitovy hevitra mino tsika fa ho lany ho tanteraka ilay hevitra mitovy fa raha tsy maharesy lahatra ny hevitranao dia aza manome tsiny hoe ny hevitranay tsy natao fa ny zavatra nomanina fotsiny mety nomanina izy satria ianao tsy nanolotra hevitra nantsoina tsy tonga satria matetika ny malagasy ohatran'io foana rehefa asaina mandray andraikitra tsy vonina rehefa misy mandray andraikitra indray eo miroso ilay zavatra zay vao mitabataba hoe ahoana ty zahay tsy nifampiresahana ohatry nataony zareo fotsiny amin'ny fotoana tadiavana satria hoe misy vola ve ao ohatriny andamin'ny te isan'andro raha miatrika ranga aleo mankeny antsaha manosy tanimbary fa tsy zavatra tsisy vola hiditra ty am-posinay zany fikaonandoha zany zava-misy zany any anatina fiarahamonina zavy hanapakasa tokony anasa fiara ao androany dia hoany ve nefa zavatra ohatriny ny andamin'ny te par jour ao misy sakafo zavatra raha-pirenena ve dia ho sandaitsika amin'izany vola kely andamin'ny te sy ny anina sanatry ny vava ladiny lela fa mba engany mba samy hahay handray izay tandrify azy itsika tsirairay ka tsy olona mpanome tsiny lava fa olona mpandray andraikitra feno sy mpandray andraikitra tanteraka ary raha izay fotsiny ara zao nefa manomboka misy amin'ny tsirairay dia efa fiovana sahady mety misy ho itsika satria la fiovana koa ne tsy hoe tonga dia miracle hoe nandeha le tolona dia tonga dia vita angambany karazana hoe vintana ho an'ny malagasy no nisan'ny tolona hoe tao anatin'ny fotoana fohy
ka tsy de nisy fahasimbana goavana fa mba sendra lay mpitondra bevava fotsiny fa kanosaka rehefa tena mifarany ka vo azo lay trésumé rivatra nandositra dia nilamina Madagasikara fa raha sanatria ny vava ka ataotsika hoe mba nifamadika moa zany ny zavanisy sanatria ny vava ho iaho ho antsika rehetra mpijery ho anareo milaza ho manakina androany ho antsika zay mpanakina ho antsika zay mimenomenina mitaraina fa aoka tsy fanenjana politike aoka tsy atao ina moa zany vazansa valifaty fa mba alay voan-tsaina ray minitra hoe tsy nahomby ilay kapisaty nanampy an'ilay GNZ sy ny vahoaka teny Ankianja ka mbola tafapetraka tamin'ny toerany ry Andry Rajoelina moa ve azonao aneritreritra mihitsy fa ho tafapetraka ohatran'izao Andrenirina Mikaela sy ireo mpiara-miasa aminy moa ve neritreretinareo fa ho tafapetraka ireo GNZ rehetra lohandohany rehetra mba tsy ilazako izy rehetra ankoatra ny antsonjay ny fisamborana ny faty ngamba hitantsika tsara ngamba ny zavanisy tamin'ny fotoan'androny tamin'ny taona 3 teny Andohany Mandroseza reny mba niazontsika sary an-tsaina ve raha nanahaka ny otranga misy ao Benin io ka nisy miaramila efa nanao fanambarana fa handray ny fahefana avy eo ndray nitsangana le fitondrana de tonga de nanao ny heriny mbo niazontsika an-tsaina ve hoe valifaty politika sa tsy valifaty politika sa inona ny anarany zany ny fomba ho nandikany ireo mpitondra TGV tamin'ny fotoan'androny reny angamba apatsahivina antsika mpijery tsika gène X YZ zay betsikera am'ty anio ty fa reto teny reto no nampiasainy ireo mpitondra reo tamin'ny fotoan'androny fahavali-pirenena tsy tia tanindrazana panakorontana mila aringana zay ngamba mety mbola misy teny hafa zay fantatareo mpijery any no nampiasain'izy ireo rehefa ianao zany no miteny manozongozona fiandrianam-pirenena sy ny sisa mpamadika tanindrazana zany aby miteny ampiasaindreo fahavali-pirenena reo mpanohatra reo manohatra azy reo fa ry zareo no mikatsaka fampandrosona ho an'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny teleferika amin'ny alalan'ny zavatra ataony ka raha androany mandeha tsikelikely ny asan'ny fitsarana mandeha tsikelikely ny fizotra ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ka raha misy ny voapaingotra amin'ny zavatra natao ny andraikitra ny sahaniny de milaza tsika fa fanenjehana politika hono de hoe aoka tsy hisy akanenjika tsy hisy valifaty politika fa raha sanatria moa zany ka hoe tafajanony eo Rajoelina na iretsireto tsika fotsiny koa ho antsika zay manohatra n'izao fitondrana misy amin'izao fotoana zao ka tafavorina tampoka Rajoelina amin'ny Desambra zao na amin'ny Janoary inona ny zavahisy eto Madagasikara angafo afaka hiresaka ohatran'izao tsika rehetra angafo afaka ifanatrika hiditra tokantramonareo ohatran'izao dikan'izay aoka tsika hanaraka ny zavatra misy sy ny ara-dalàna ary eto indrindra nytiako iantsona an'ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao miaramila indrindrandrindra zareo filoha Mikaela Andrenirina sy ireo mpanolotsaina avo anakefatra aoka re mba tsy ho sanatriny zany ho tonga any aminareo lay virus ratsy lay fitiava-pahefana ilay tia kely ilay matim-boninahitra arisiky ny sasany satria na ianao te hitovy raha te hitovy toerana hoe samby te hitantana samby te ho filoha io raha sanatrika Rajoelina ny tafaverina eo tsy tafapetraka eo anao fa misy andraikitra napetraky nylay avo lay nahary amintsika tsirairay aleo hajaitsika foana lay antanatohatra tsisy zany firenena hoentin'olona 5 zany ka sanatriny zany ka misy mandrisika hoe mitakina fa tsy maintsy tokony nareo 5 mitovy mba iresetontsika zany hoe hisy cortège 5 hisy première dame 5 tsy mitombona zany rahalahy mpitondra isany raha misy sanatria mampilitra virus amitsika am'zany
de fahavalo izy zay. Fa misy antanatrohatra io na ny ao amin'ny tafika ne mazava ho azy misy fibaikona rehefa natao lehibe na kely taona izy na inona de fa zay iny moa tenenina matetiky hoe ny andraikitra no ambony, la fonction qui prime. Ka rehefa ny anankiray napetraka filoha ka napetraka filoha napetraka ho filoham-panampy na ataontsika hoe haut conseiller mpanolotsaina avo ny sasany de tokony raisina ampifaliana foana ny zava-misy. Fa nazao koa nge teo mpanolotsaina avo satria nitolona koa tamin'izany fotoana zany. Fa indrisy any aminareo no mananjara, nareo tao amin'ny kapisato no nananjara ka de mionona zahay, mankasitraka zahay. Ka eto no tiako isarihana ny saitsika rehetra. Ary anaovana antsoavo aminareo miaramila, raisonareo ny andraikitra efa noraisinareo. Aza mihafahafa, aza mihenahena, ka tereny sasany hoe aoka tsika tsy hanova fa mbola hanao an'ilay continuité de l'État. Tsy continuité de l'État nge nitakiny vahoaky. Ngambangamba fa henontsika le fiteny hoe forongony. Meny, ikena fa tsika rehetra io samby forongony daholo, satria samby niara-niasa. Ny fa zay eto amin'ny firenenako. Fa misy fotsiny izy nanavatena hoe ry zareo miaraka amin'ilay filoha de ny ankoatran'izay tsy miaraka amin'ny filoha. Ka raha apetratsika hoe forongony lay lazainao hoe niaraka amin'ny filoha, maninona moa tsy asimena koa zany ho an'ireo niara-niasa tamin'ilay filoha teo aloha. Maninona tsy ho raisinareo lay andraikitra hoe niara-niasa mankasitraka zao an'ireny namana sasany mametraka ny tena zay de fa mpanohatra. Zay niaraka de niaraka ka inona moa ny mahadisoana. Tsy fahotana nge niaraka e. Raha tsy hoe sanatria niaraka tamin'ilay sampotsampona tany koa zay no fahotana. Fa raha niara-niasa ka nahafitsapa fa hoe zay ny amelomanao ny vady amin-janaka ao ny ankonanao, satria raha tsy manateraka baiko anao dia voaroka na nenjehana amin'ny lafiny rehetra, tsy hadisoana. Fa itsika lay hoe avy tato amin'ny niaraka amin'ny rajoelona hitapoky hitapirenena de mbola miady sisika ndray ho ato amin'ny Mikaela Andrianirina. Mba manan-kenatra ve nareo hoe? Mba misy tranon-kenatra ve reny olona reny? Sa izay mihitsy le tena tao? Mba hahafahana manenjika an'ilay fitondrana hoe ilay mpitondra amin'izao fotoana zao miara-miasa amin'ilay olona taloha ihany. Na fianakavianao reo kapisaty, na fianakavianao reo tompony andraikitra amin'izao, fa ianao niaraka tamin'ny rajoelona de manaja tena aloha raha ny tokony ho izy. Mipetraka tsara, mandinika tsara, tsy nety ny politika nataony. Politika nge hazo vainy, io tsy hazo manga. Eny fa na ny hazo manga raha amin'izao fotoana zao fa betsaka no miala an'ilay hazo manga, fa manaradia ny Kristy, manaradia ny Mohamed, manaradia ny Bouddha, manaradia ny tsy haiko zay eo arahany ihany. Nefa hazo manga zany. Vao maika ve ny politika. Tsy fivadibadena politika ny fandraisana andraikitra. Ary zay indrindra no ahafahantsika miroso amin'ilay tohin'ilay dinikitsika androany hoe fiovana fanovana. Niteneniko teo lay hoe tompony andraikitra tao amin'ny fitondrana teo aloha tokony manaja tena. Fa raha misy tompony andraikitra amin'ny fitondrana teo aloha tsapan'ilay mpitondra vaovao fa vonona hiova, vonona hanova, inona ny tokony olatsika vaoaka malagasy? Aiza mitsaratsara kokoa amintsika? Nahita olona TGV ka mandray andraikitra fa miady amin'ny kolikoly, tsy manenky na kolikoly ary miala amin'ny ratsy fanaony, sa mahita olona zay nanohatra n'ilay fitondrana TGV niady amin'ilay jadona fa rehefa nomeny andraikitra izy indray no lasa manao kolikoly, izy indray no lehibe mitaky vola ankavisy ankavanana ary manapatra fahefana. Aiza ny tsara kokoa? Ilay TGV niova ve sa ilay tsy TGV fa tena nanao an'ilay fanaony TGV teo aloha? Anjaratsika mijery an'izany, zava-misy zany anatin'ny fiarahamonina. Fa mba hialana amin'izany,
mba miangavy aho raha azo atao ho anareo filoha anareo amin'ny tafoka raisinareo ny andraikitra aleo tsy maninona nareo no tenenin'olona am'izay fotoana zay fa ny mpanao politika nge tsy maintsy manao kajikajy politika ny foana ny sasany zao maika hatao fifidiana ny filoham-pirenena mbola tsy milamina akory ny raha ray eto Madagasikara filoham-pirenena satria zay ny mahamaika azy satria zay ny fantany fa raha araraotana am'izao toe-draha raha zao de ho lany filoha zareo de manao say-pantany indray avy eo tsy fanovana zany fa fanovana olona fotsiny fa le fomba fanao mbola fanao fa raha olona na de ataontsika hoe niara-ny asa izay le tenen'ny baiboly sy ireo mpanota ibebaka fa na de niara-ny asa tamin'ireo taloha ary izy ka mba manetrinetry tena mba maotimaotina ka manaiky ary miova famindra manaraka n'le rivo-panovana inona ny olana fa ny tena ratsy indrindra raha sanatrika lay olona mambanona mena fahefana nefa de tena mihoatra ny nataon'le fitondrana teo aloha no ataona anatin'ny fitondrana izao misy izao ino ny tena henjana indrindra ary tena ratsy indrindra ary efa miresaka an'izany fanovana zany ihany tsika le matao filoha mino fa mba mety maharaka an'izao fandarana zao ihany anao na mba misy mitatitra aminao ihany fandarana ohatran'izao ilay fandraisana andraikitra tena ilaina zany andre matao filoha raha misy tompona andraikitra ambony manao ny tsy mety tsy miandro hoe non'olana ara-politika raha esorona tampoka io mbola tsy nipetraka akory ny tale général sy ny anina vo ny tsy amperinandro izy napetraka eo de esorona ve nefa le olona manao kolokolo avolenta manao zavatra mamoa fady efa notenenina ohatra fomba mako tsy maintsy miteny na de hitanao zao fa nanao ratsy ary izy mantsona ahoana anao andre matao ministra ahoana anao andre matao tale général inona ty zavatra ataonao ty fa herinay aty nge misy an'izao sy zao hoe mety manazava izy hoe zao ny antony tandremo sao de misy tsony manahaka an'izany manaraka ka nisy fanindroa niseho iny zavatra iny fa tsy niova famindra izy tsy nandray andraikitra izy miangavy anareo tompona andraikitra mahefa ambony raiso avy atrany raha manova ministra nareo na ataoko hoe isan-kerinandro aza mitehaka ho anareo ny vahoaka malagasy na de manova prime ministre nareo isaky ny herinandro ara ka noho ny zava-misy marina noho ny tombotsoan'ny firenena noho ny tombotsoa ambony ny firenena na de manolo prime ministre isan'ny telo volana ara tsy maninona zany andre matao filoha ekeny malagasy zany satria hahasoa azy fa raha sanatria tazominao lay ratsy tsy mety hiova vo maika manamafy orona an'ilay lamina ratsy fataony ilay système hoentindreo ilay tambazotra ratsy hoentina ka iangaviana antanadroa ampanajana ianareo mpitondra mba hanana fa zay tsy fananana fahasahina manala hoe namana no tendrenao maly raha pitso izy fa manao zavatra tsy mety de hoe namana mo io ko ataona mo fa izy io nge natolotry ny pastera no nahatonga azy ndraisina iaho natolotry ny mompera no nahatonga azy aho ray aman-dreny be fanagnandray lonaky dadilahy reo tangalamenareo no nanolotra azy tsy arehavana na natolotry izy ary rehefa manao ny tsy mety aoka handraisana fepetra tia maolombelona nge araky teneniko teo hoe mety misy fandeferana indray mandeha indro mandeha zay le hoe avertissement izy ny vazaha fananarana fampitandremana nefa raha sanatria tsy mety miova tsy tokony hiandry hoe aleo andrasana 6 mois aloha enimbolana zay vo afaka esorona io fa io tsy maintsy esorona afaka enimbolana enimbolana izy niesorinao fa tataka be koa ny zavatra nataony ao anatin'lay départementa ao anatin'lay sehatra iandreketany satria nandrasanao enimbolana izy nandrasanao heritona izy fa raisina ny andraikitra azo atao raha manao tsy mety ny prime ministre esorona ny prime ministre tsy voatery solona ny membre-ny gouvernementa fa premier ministre ihany ny solona eo azo atao zany andre matao filoha raha misy tsy mety ilay ministre manao ny tsy mety ataony esorona ilay ministre mbola tazomina aloha reo mpiara-miasa aminareo tsy azo kiteny satria olona voalohany tendrenareo ka raha tsy manao hadisona goavana tsy hitako ny tokony hanolona ny tale général ny secrétaire général sy ny sisa fa ny membre ny cabinet moako zany mazava ho azy satria
ny antsoina hoe kabineta de mpiara-miasa ankaiky amin'ilay ministra ka tsy maintsy manaraka azy reny fa raha misy ilain'ilay ministra vaovao ny traikefananany ny fahaiza manaony rarina raha mbola tazomina ka eto no itondrako an'izany tsetretratsiaritra ao anatin'izao famakafakana ohatran'izao mba hahafahantsika rehetra mandray zay tokony ho tandrify antsika ny aty ambany mandray mba tsy hametraka an'ilay izy ho tsikera fotsiny fa ny fanovandrafitra de tsy vita anatiny ray andro na 2 andro na ray volana fa mandeha miandalana ka raha misy eritreretitsika hoe mitavozavoza ho itsika tsy mitavozavoza reny fa fandalinan-javatra bebe kokoa ngamba tsika mahita fa be dia be le olona tendreniny le mpitondra ambony na le ministra hoe bon ianao ho tendrena zao fa mbola tsy mandeha ny nomination fa efa manao zavatra tsy manjary any anaty fiarahamoninany vo maika ve zany na mitendrenao izy na nivoaka ny noty nivoaka ny notifieny izy ary nivoaka ny décret nivoaka ny retraretra momba azy de tsy sasatsy ny hanolo ka raha milaza tsika androany hoe ohatriny mbola taraiky zao fanovana zao hoe mbola olona taloha eny satria koa mbola ao anatin'ilay continuité de l'état atsika mbola nianina tamin'ilay lalam-panorenana ny filoha ande miadana fa rehefa tonga le fotoana raikitra lay fikaonandoha raikitra lay fihaonana politika ataotsika hoe karazana hoe ina moa zany le assise politique aty tsy haiko sarotra amiko mandika tadidiko le izy fa tsy de azoko loatra mantsika bijery hoe rehefa mametraka an'ilay fifanarahana politika mpanao politika ka manomboka mamoaka an'ilay tondrozotra itondrana an'ilay tetezamita afaka mihantona ny lalam-panorenana tsy hoe misy hanery hoe efa nianina tamin'io lalam-panorenana io nge ny filoha ka tsy afaka miala amin'io ny vahoaka nge no ambonin'ny lalam-panorenana rehefa misy fanarahany vahoaka ny fanarahana politika izay le atao hoe tondrozotra na nataotsika hoe feuille de route itondrana le tetezamita makany amin'ilay fiampitana makany amin'ny 5e république fa tsy misy hoe continuité de l'état anatin'ny 4e république de tonga de ivadika 5e république fa tsy maintsy mandalo tetezamita aloha zay vao miampita makany amin'ny 5e république izay eretreretitsika fa mba ho tafapetraka mialoha ny rafitra rehetra ande matofy loha izay no mba iangaviana aminao rehefa raikitra nylay fifidianana lalam-panorenana ka mivoaka ny lalam-panorenana tsy haiko na gauche na ankavia na ankavanana mba aoka re lay rafitra rehetra ao anatin'lay lalam-panorenana no mipetraka mialoha zay vao mandeha ny filoha-pirenena fa tsy hoe filoha-pirenena no iazakazahana enjehana de le filoha-pirenena ndray aveo no manova n'lay lalam-panorenana izy indray no tsy mametraka n'lay rafitra teneny n'lay lalam-panorenana de miverina ohatran'izao ihany tsika mianakavy ka eto satria fa somary lavalava ihany izay niresadresahana izay mampita amintsika rehetra na ho antsika vahoaka tsotra amin'ny hoe mandraisandraikitra izay manandrify anao mandraisandraikitra izay tandrify anao fa tsy voatery mananandraikitra ambony tsika rehetrarehetra fa izay amin'ny toerana misy antsika afaka miaina amin'io tsika de arakaraky ny zava-misy ao no ahitan'olona anao hoe mendrika anao koa tsy mendrika anao tsony ny toerana ato fa ato anao no apetraka aminao bebe kokoa satria ndraindray misy olona nge tsy mahazaka toerana ambony nefa te hiady tsisika hitantana amin'ny toerana ambony nefa na ny fomba fiainana na ny fomba fanatanterahana ny asa tsy ho vitana akoriny ka eto ampamaranana ry mpijery havana ianareo mpanaraka ny fandaharana indrindra ho an'ny rehetra efa nanana faharetana atsika nanomboka tamin'ny 17 volana oktobra no nandray ny fahefana ny filohatsika efa mandeha zao ny fotoana efa fahasivy volana desambra atsika zao mino fa miandalana lay fanovana ary lay fanovana nentitsika tsirairay de efa manomboka raisy ny mpitondra fanjakana koa dia manantena zahay fa amin'ny taombaovao mba hisy matomatotra kokoa ilay fandraisana andraikitry nyreo mpitondra fanjakana indrindra ny fandraisana andraikitry ny filohatsika fa tapitra zay
ny fomba nijereny antsika malagasy rehetrarehetra ny tsikera ny atsy na ny hevitra ny atsy na maisosokevitra ny tary ampy zay fa mba tena ray fandraisana andraikitra matotra ho tombotsoa ny firenena malagasy no ilaina fa tsy mitsingilahila sady tsy miaraka amin'ny ankavia ny tsy miaraka amin'ny ankavanana de sahirana eo ny fiainam-pirenena koa dia mino aho fa ho tanteraka tokoa ne zany mankasitraka antsika rehetra any an-tokantrano any tovisaon Mario Andrenandrasana nitondra an'izay famakafakana zay ho antsika rehetra manantena fa hitondra vahintsika amina sabotsy zao ao anatin'ny fandarana manokana velomary